bon niantso anareo mpanao gazety izahay DFP androany a ampahafantarana ny vahoaka malagasy a ahoana ny tohiny tolona tariny DFP eto amin'ny firenena nandriran'iny taona 2016 iny ka mitoy am'izao 2017 zao. Tsara ho marina fa ny tolona taony DFP a de le hoe refondation de la République. Raha lazaina amin'ny terme technique le refondation de la République de hoe refondation de la gouvernance, réforme na gouvernance sur tous les plans eto Madagasikara. Anisan'izany a réforme na gouvernance eo amin'ny zon'olombelona, réforme na gouvernance amin'ireo principe démocratique amin'ny feny tany démocratique rehetrarehetra, réforme na gouvernance amin'izany atao hoe tany tandalana, ary réforme na gouvernance dans l'ensemble amin'le hoe bonne gestion des affaires publiques. Ny rahantsika nahemy reny 10 milliards de dollars hazo tamin'ny conférence de bailleurs tany Paris reny, ary ny rahantsika naheno any toin'le dialogue politique natao teto. De nilaza izahay tamin'izay zay DFP hoe ny tokony atao eto Madagasikara manomboka zao de tsisy zavatra tokony ataon'ny fanjakana fa tsy maintsy mitady mahafeny le fehipetra hoe inona ny tokony ho ataon'ny fitondram-panjakana mba azahoantsika ny 10 milliards de dollars io. Inona ny fifanatolona, inona ny arrangement tokony atao mba azahoan'ny 10 milliards de dollars. Fa raha vao tsy manao an'izay ny fitondram-panjakana, raha tsy zay azahoana ny 10 milliards de dollars io no atao de hanao financement parallèle zany ny fitondram-panjakana io. Ty vola ty no nrehareana nandehana tany Paris zestiavana nanaovana vavabe teto fa hoe nahazo vola ataovo ary zay tonga avy kitapom-bola mpanjakana anaovana tetika asa anilana amin'ny fanitrana tokony zay zany ny masoany fanjakana. Akory ny agagana fa taorinan tombo avao de zavatra roa ihany no heno ambety teny fitondram-panjakana sy n'olona remaniement maika de maika ary ho avy ny président Erdogan manamarina ny ariaky napetraka ny DFP zany fa tsy hanao réforme na gouvernance ty fitondrana ty, lainga fotsiny ny fampanantenana an'ireo communauté de bailleurs resana tany Paris tamin'ny dialogue politique fa tsy hanao réforme na gouvernance fa ny fahazahoam-bola amin'ny mamay azy. Fa tonga avan'izany président Erdogan zany mantsy aminay raha ny vaovao mba tonga eto am-pelantanantsika zany Erdogan zany de fitondram-panjakana mampatahotra zao tontolo zao na ny Union Européenne raha mbola tsy samampiditra ny Turquie ao anatin'ny valaben'ny Union Européenne, mbola atahorana zany fa na ny Turquie raha mbola tsy ao anatin'ny Union Européenne. Zany Turquie zany a hitatsika ny ataon'ny fitondram-panjakana turc an'ireo foko kurde any aminy, hitatsika ny ataon'ny fitondram-panjakana turc ny Chypre, hitatsika reny coup d'état ny fomentena reny mba hoentina ireprimena ny mpanohitra ny Turquie. Zany ny olona ho tongeto mahavelona piahia hoe tsy déclaration de guerre atao amin'ny Union Européenne sy ataon'ny frantsay ve zany fa tongavany zany président turc zany ataontsika tsy andrava ny fifanarana zay natao ve tany Paris ve zany fa tongavan'ny président turc eto amitsika zany. Manahy zahay fa sao de teraka andray le revirement natao tamin'ny année 70 reny, grève ny mpianatra ny université nefana amin'ny fandroana vazaha, nefana amin'ny nationalisation société française ary nefana amin'ny boky mena. Sao de mba izay derrière an'ity Turquie ty ary efa fantatray fa tamin'ny taona 2016 iny nivezivezy mbetsaka tany Turquie reo membre ny gouvernement reo. Zay ny mampanahy am'izao fotoana zao. Inona ary ny atao? Miantso zahay isika rehetrarehetra voaka malagasy, mpanao gazety manampahaizana sy mivoaka mba samby vo mailo fa les valeurs ny arahantsika amin'le Union Européenne ao anatin'le ACP Union Européenne ange les valeurs atsika ange fa nipakatateraka amin'izany valeur na gouvernance zany turc zany tsy miteny hoe ratsy ny azy mampandrofo azy ny azy fa isika ange tsy nisafidy an'izany valeur zany hatramin'ny voalohany fa ny valeur atsika de hoe respect ny droit de l'homme, respect ny principe démocratique, respect ny état de droit ary respect bonne gestion de tsy mandrarana zany ange ny Turquie fa ny Turquie terrorisme d'État no ataony zay mandrebireby azy de karapany ary ny Européenne raha matahotra azy
kindrindraka anao gasikely mahantra kely ty inona ny afarahantsika raha tsika ny fanaraka diplomatika sy politika amin'ny firenena zany ny zavatra tao am'izao zay ny mampatahotra anay remaniement ndray zao no resaka malaza io remaniement tsisy programme de réforme na de kely ary tsisy programme de réforme na gouvernance fa hoe asolona angiamafaly olivier de solona an'izy mba hitohizan'ny fihinanana misimisy kokoa asona ministre des finances atao iny bloc vola amy trésor ao tsy mamela vola ivoaka azanao zany ny atao eto zao mikonikonina hoe raha sorona olivier de izy asolona raha sorona kodizavy de solona ny lexis raha sorona marokody de solona ny kotomaro zany ny resaka fa tsisy programme de réforme ka mana izahay fa fitaka be fotsiny natao tany Paris cinéma fotsiny fa tsy ho azo ny vola avy any manaro fa tsy ho azo ny vola avy any amin'ny communauté de bailleur de aloha manomana atterrissage moramora ary de zay de fa mampitandrana ampanao politika rehetrarehetra zay ty meritreritra zao 2018 zao élection anticipé zao fa raha zao no mitoy azalany andro manao fifidianana intsony raha ny style de gouvernance ny turque no atao eto tsisy fikatsony zany fa aza mandany andro fikafikan'olona amy CNI sy ny assesiritsony fa de eto atsika rehetrarehetra zay zany ny etsony anareo mpanao gazety ilanceny sady appel sy avertissement vaoaka malagasy misy loza amy tatao vaovao amy ty fandohany taona teto amitsika raha manao fampirarahana diplomatika sy politika amy Turquie tsika inona ny miandry atsika ilaina c'est une nécessité publique ny enenan'le table ronde fahitana azy mantsy raha zao tentative ty ny atao fanjakana zao hitera-doza ho an'ny firenena raha mbola ankinina amty fitondrana SVM ty 100 mirery fitantanana ny firenena marapatonga 2018 be da be loatra le dérapage sy tentative lindro atao zay no mahatonga sao de tokony plus que jamais hiazakazaka tsika nao an'le dinika andatabatra boribory inona ary ny atao raha ho afarana eto marina zany président Erdogan zany ampahafantariny olona inona ny intentionareo anatiny ary raha tsy mety io raha hitera-doza io raha ahoana ty 10 inona ny réforme na gouvernance inona ny réforme na gouvernance zay nge le dinika le réforme na gouvernance zay le dinika plus que jamais ilaina izy io satria même barbare monsieur daholo le nafenina rehetrarehetra atao anatin'izay miantso ny olona rehetrarehetra mba hifanampy aminay mba hatanterana io dinika io raha cohabitation tokony atao eto ahoana ny torana zany raha convention tsy maintsy atao eto inona ny tokony atao atongavana zany fa mampanay am'izao hoe sao de tsy tokony ankinina amty fitondrana ty 100 mirery intsony nitondrana ny tany sy firenena satria maro loatra le dérapage tsisy programme de réforme hatram'izao ny raha tsika nahita reny 31 recommandation nomen'ny Union européenne amanaterana gouvernance électorale tsisy taterana ke azonareo ny zavatra mifanarahana tamy Paris tsisy réforme atao manandrefy an'izany Erdogan zao no priorité ndray vao miresina tamin'ny herinandro toa ny affaires étrangères ny sinoa de ahoana ny afarahantsika ty mbola garder tsika ve les valeurs le gouvernance ny raha tsika tamin'ny accord de Cotonou sady zany ange ilaina an'le dinika ny tomanana ange mbola tsisy opelatananay aloha de azava ohatran'izay raha nisy ny tomanana zay fa vitanay izy io fa ny sakatsakana rehetrarehetra atao fanjakana mba tsy isin'le tomanana tafahoatra loatra ary raha tena ty tanindrazana marina le fitondrana tokony ndreo nge manampy any am'le tomanana de tanteraka izy io fa ataony zay tsy tanteraka an'le izy atsony any volo zay ananganana plateforme mpanona ny rajo zany angany zavatra tadiavinay réforme na gouvernance ny tadiavinay fa tsy anangana plateforme mpanoana olona réforme na gouvernance ny tadiavinay eto raha tena tokony ho izy nge raha zany tokony atao zao ameny tanterany fanjakana ampiakariny fanjakana lola zay tokony vory de mivory 3 andro 4 andro eto Antananarivo de zay tapako tanterany sotra kely nge zany